dia mbola amin'ny fifaliana mandrakariva no ahafahana miaraka amintsika indraina ao anatin'izao teny fampahirezana izao. Tsy takona venina amintsika ny ady izay hatrehana fikarany vidim-piainana, ny loza maro isan-karazana, ny aretina miamahazo laka ary manerana an'izao tontolo izao izay mbola ady iraisana dia ny Covid-19 ary manampitrotraka izany ny adiny Ukraine sy Russia izay misy fiantraikany maneran-tany. Manoloana izany toe-javatra izany no mbola ahafahantsika indray mendrika ao anatin'ny soratra masina ka mandray ny fampahirezana avy amin'Andriamanitra. Dia hivavaka isika. Jehovah-Andriamanitra ray, tsy mitsahatra ny misaotra midera ary mankalaza ny anaronao izahay, satria Andriamanitra tena misy ianao, Andriamanitra mijery ny vahoakanao ianao, Andriamanitra tsy mankasitraka ny ratsy, ary Andriamanitra onena ny fahoriana mianjady amin'ny olona, kanefa tsy etraketraka avy aminao Tompo mahatonga ny fahoriana miatraika manerina ny tezao tontolo izao ity. Vokatra ny tsy fahatsiarovanaiza olombelona ny hiverina aminao, hanika avelanao hitranga avokoa ny zavatra rehetra. Angon'izany rehetra izany teninao dia manambara fa misy fetrany izao fiainana mandalo izao, fa ho avy ny fotoana izay andravanao tanteraka ny tany sy ny lanitra, ary tsy ho hitanay intsony izao hita maso izao, fa misy ny fiainana mandrakizay izay homaninao ary famantarana napetraka ao visiny toe-javatra tahaka izao. Ary raha mandinika alalina izay dia mariky ny fitiavanao mba tonga anay hiverina tanteraka aminao ka hitsinjo lavidavitra kokoa. Mbola miaina nefa izay ary mbola afaka miditra an-tsehatra ianao Tompo, malivavaka amin'ny olona izay matahotra anao. Dia ny fanahinao masina no ndresy lahatra tanteraka anay mba ahafahanay mandraindray ny hafatra avy aminao sy andraisanay ny fepetra rehetra entinay miady amin'ny zavatsarotra ety amin'ity izao tontolo izao ity. Dia izay ho indray ny voninahitra ray eo amin'ny anaranao Jesosy, amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika mandrakariva. Miotana ny fanazavana izay nentsika teto nanomboka tamin'ity taona 2024 ity, dia tsy afa-misaraka ny amin'ny toe-javatra mitranga manerana n'izao tontolo izao, manoloana ny aretina ny ady izay mitranga, ny fitomboan'ity taon'ity tamin'ny andro fafito izay fa somary nazavaintsika ary niverenantsika mihitsy nandinika ny fomba nataon'Andriamanitra tamin'ny andro ny fampironana sy nijerevantsika ireo afatra ny andro fito izay Andriamanitra ny tompony antoka amin'ny famoronana azy. Ary isaoran'Andriamanitra satria tafiditra ao anatin'ny volana voalohany ara-baiboly isika, tsy mandrava akory ny volana mahazatra antsika dia ny calendrier grégoriana zany, fa tamin'ny herin'ny androany raha ny fanisan'andro ara-baiboly no fitomboan'ny taona ara-baiboly, voalohan'ny volana biba na voalohan'ny volana nisanina ozintsika, izay zavatra nahagaga ihany koa dia nitomboka tamin'ny andro fafito. Ary raha ny fomba fijeriny izao tontolo izao izay fitomboan'ny andro tamin'ny andro fafito izay dia tahaka ny coïncidence na fifanandrifian-javatra, fa eo amin'ny tantaran'ny soratra masina sy raha mahay mandinika tsara ny hafatra avy amin'Andriamanitra dia tsy zavatra tonga ho azy, fa raha navelon'Andriamanitra hitranga mba hatakaran'ny olona lalilalina kokoa ny hafatr'Andriamanitra tiana ampitaina ao anatin'izay andro fafito izay. Misy antony manokana eo ary mbola ao anatin'ny fanadihadiantsika
dia ho fantatritsika hoe tsy tongatonga ho azy ny zavatra mitranga manerina an'izao tontolo izao zay efa niresahantsika ny aretina zay efa 3 taona amin'ity taona ity nanomboka ny elina hanerina an'izao tontolo izao dia ny covid-19 ary mandraka angehitriny mbola tsy resy zany ny firenen'lehibe ary manomboka indray ny ady amin'ny fiarovana mahakasika ny fivoarana zany arety mandozy zany tsy takona fenina amintsika ihany koa ny zavatra mitranga raha nandinika tsika fa ny fitombohan'ireo loza ireo na andritra ny 3 taona dia saika milohan'ny pasika mandrakariva misy antony avokoa na tonga atsika nampitodika ny tenatsika indrindra isika kristianina manoloana ny soratra masina hoe le zavatra takian'Andriamanitra amintsika ve mba fantatritsika satria tao ny fanazavana ny pasika zay mahita mihitsy raha ny soratra masina fa misy fitandremana ny pasika diso zay nampitaitsika nandritra ny 3 taona latsaka zay ary zao ndray tsika hiditra amin'ny pasika manaraka dia inona ny zavatra mitranga mitombo ny vidim-piainana mesahirana ny olona miady avetsy averoa amin'ny tsy fandriam-pahalemana ny aretina mamely amin'ny fomba maro isan-karazany covid-19 tsy resy mahatratra maneran-tany ary io indray ny ady any Ukraine sy Russie zay misy fiantraikany manerina an'izao tontolo izao ary tsy tokony adinitsika hoe ho titenitsika fa tokony mba hitondram-bavaka ihany koa mangataka ny famindrampo avy amin'Andriamanitra hivavaka ho an'ny firenena rosiana sy ny firenena Ukraine hivavaka mihitsy ho an'ireo firenen'lehibe ireo mba hampitodika azy ireo amin'Andriamanitra ka hatakarany ny zavatra tian'Andriamanitra ampitaina ao anatin'izay loza mitranga manerina an'ity zao tontolo izao ity zany ary zany indrindra no mahatonga atsika manadiady tanteraka hoe tsy tongatonga ho azy avokoa zany rehetrarehetra zany atrehantsika ny taona 2024 taona grégoriana ny tomboka tamin'ny andro sabotsy ny voalohan'ny taona ara-baiboly ny volana biby sy ny volana anisany na tamin'ity taona ity ny tomboka tamin'ny andro sabotsy dia iverenantsika kely indray fanazavana miverina any amin'ny Genesis tsika satria ny zavatra tsikarotsika dia rehefa ny voronina Adama sy Eva tamin'ny andro fafito andro voatendron'Andriamanitra ny tsaharany satria araka ny Genesis 2 andiny 2 sy 3 dia ary tamin'ny andro fafito vitan'Andriamanitra ny asa efa nataony izy ary dia nitsahatra tamin'ny andro fafito izy tamin'ny asany rehetra izay efa nataony ary Andriamanitra ny tany andro fafito sy nanamasina azy sady tamin'izany ny tsaran'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra zay noforoniny tamin'ny nanaovany azy zany hoe andro anankiray nitendren'Andriamanitra ny tsaharany izy mpamorona satria vitany avokoa ny zavatra rehetra tsisy zavatra hazo foronina intsony ary tsisy zavatra hazo analana fa tanteraka araka ny tokony ho izy ary efa nijerevantsika hatramin'ny namoronana ny zanak'olombelona tamin'ny andro fahaenina ary raha vao nanomboka ny aina ry Adama sy Eva dia tonga dia tafiditra tao amin'ny andro fafito zay zavatra singanitsika manokana dia ny Genesis 2 ny 5:15 ka hatramin'ny 7:20 milohan'ny iaina ny Adama sy Eva dia nisy fepetra napetrak'Andriamanitra zay azontsika adika hoe lalàna mifetsipim-pitondratena mba hitondra fahavelomana mandrakizay ho an'ny zanak'olombelona zay ny voronina satria tamin'io andro fafito io ny andro voatendron'Andriamanitra ihany koa namelarana teo anatrehan'ilay zanak'olombelona nampisehoan'Andriamanitra ny zavaboariny rehetra tonga lafatra ary nanoloran'Andriamanitra teo anatrehany Adama sy Eva ny zavatra rehetra zay azo antoka tokony ananany fiadanana sy fahasambarana sy fahavelomana mandrakizay dia zao ny voasoratra hoe
ary Jehova Andriamanitra nitondra an'Israelaka namponina azy tao Misaidena hiasa sy hitandrina azy. Io no somary nazavaintsika lalindalina kokoa hoe inona ny dikan'izay dia ny dikan'izay 5:20 zay mba hikajy tsy ho simba ny fiadanana sy ny fahasambarana zay natolotra Andriamanitra azy eo am-pialan-tanany. Anisan'ny andraikitra lehibe napetraka tamin'ny Adama sy Eva zany. Ary ny 5:20 sy 7:20 no mamaritra ny fiapetra iainana zay tokony izorany zanak'olombelona rehetra. Ary Jehova Andriamanitra ozy nandidy an-dralelaka nanao hoe ny azo rehetra eo am'sa dia azonao hinanana ihany fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia azo hinanana fa amin'ny andro izay hinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Misy zavatra anankiroa, misy resaka momba ny fahavelomana ao anatin'izay amin'ny alalan'ilay didy hoe azonao hoanina ny azo rehetra eo am'sa, fa misy ihany koa lalana izay hitondra fahafatesana. Raha misy fandikana ny fiapetra napetrak'Andriamanitra, ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ozy dia azo hinanana fa amin'ny andro izay hinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Mahatonga fahafatesana manjary tsy hananana fiainana mandrakizay. Zavatra mitranga nefa araka ny hitantsika eo amin'ny Genesis 7 izay nyresahantsika hoe le andro fafito dia fotoana anankiray mitendren'Andriamanitra nitsaharany sy namelarany teo anatrehan'ny zanak'olombelona ny voariny rehetra. Nampisehon'Andriamanitra ny maha izy azy mihitsy le andro fafito hoe tomponatoka ny amin'ny famoronana ny zavatra rehetra izy, ary tomponatoka ihany koa ny amin'ny fitsaharana, tomponatoka ihany koa ny amin'ny fiadanana izay natolo ny maimaim-pony ho an'le olombelona nofonony satria natao teo ambany fahefany dia vory teo avokoa ny zavaboarin'Andriamanitra rehetra hitany Adama sy Eva. Ary ny zavatra tsikarisika dia hatranomena rano niditra an-tsehatra teo, zany hoe tsy misy banga ny zavatra noharian'Andriamanitra fa tamin'ny andro fafito dia naseho any Adama sy Eva avokoa zany rehetrarehetra zany. Ny zavatra nataon'Andriamanitra tanteraka, tsy nisy ratsy. Eny fa hatramin'ireo anjely eto ny menarana manko efa nisy fiodinana izay efa hitantsika ihany, fa le anjely tsara dia lasa nivadika ho devoly sy Satana ary aseho amina fanoharana na oham-pitenenana hoe ny menarana dia fiantsoana ny biby rehetra. Io no namitaka ny Eva, zany hoe mody naka namana tamin'ny andro fafito mitsangatrangana zany zavatra zany. Mody miseho ho matoky, mody miseho ho mpanoro hevitra, mody miseho ho tena sakaiza matoky kanefa sakaiza manody ary naka namana any Eva. Ary teo anatrehan'izay inona ny tanjona nikendreny mba hatonga reto zanak'olombelona reto hisalasala ny amin'ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra, satria Jehova ny teny tsy azo hinanana ny voan'ilay azo fahalalana tsara sy ny ratsy, fa vokatry ny tsy fitandremana tafalatsaka tamin'ny fitaka Eva nanotazana ny voany nomenikeo raha lehilahy. Ary teo anatrehan'izay tonga ny fahafatesana, ary tsy avanin'Andriamanitra fa safidim-pony ilay zanak'olombelona izay mampiseho fa Andriamanitra manaja ny safidin'ny olona, fa matoa misy zavatra tsara mitranga amin'ny olona safidi-pony amin'ny fanekeny lalàn'Andriamanitra, matoa misy zavatra ratsy miatra amin'ny olona dia safidi-pony ny amin'ny fandavana ny fiapetra napetrak'Andriamanitra mahatonga ny faratsiana tafiditra ny fahafatesana eo amin'ny Genesis 7. Ary io no resahantsika hoe le andro fafito, inona ny zavatra marian'izay andro fafito zay? Mila fitandremana satria betsaka ny mody miseho namana kanefa maminga mba tsy hatonga atsika hatoky olona fa hatoky an'Andriamanitra mandrakariva. Vanim-potoana fitaka zao, vanim-potoana lango malefaka zao, fa mila fitandremana ary tsy hahita an'izay mpamitaka izay raha tsy tafaverina tanteraka amin'Andriamanitra zay mampibaribary ny zavatra takona rehetrarehetra mba ho fiarovana ny olona tena mankatò azy tao amin'ny andro fafito
no tafalatsaka tao anatin'ny fitaka ny zanak'olombelona voalohany lasa tsy natoky le tenin'andriamanitra tao am'le andro fafito zay ny tsarany, tao am'le andro fafito zay nanomezany ny fiadanana, zay nanomezany ny fahasambarana, tao nanomboka ny fandikana lay teny napetrak'andriamanitra. Satria rehefa jerevantsika le andeny 5 sy katramin'ny 7 dia mamintina le lalàn'andriamanitra ifehezany ny tany sy ny lanitra, ifehezany zanak'olombelona rehetra mba ho fitsipy mpitondran-tena, mba anana ny fiainana mandrakizay. Inona nefa ny zavatra mitranga, zavatra mitranga zay nazavaitsika dia hoe namponina azy tao amin'ny Saedena Andriamanitra. Inona ny zavatra hitantsika teto ao amin'ny Saedena? Tao vononsa naniry teo daholo ny azo, fa teo vononsa nosinganina manokana amin'ny Genesis 2:7 ary nampanirin'i Jehovah Andriamanitra teo amin'ny tany ozy ny azo rehetra zay mateza sady tsara ho fihinana, ary ny azo naina teo vononsa sy ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Azo anankaroa ny teo vononsa. Jehovah tsy ny teny mihitsy tsy azo hinanana ny azo eo vononsa zay le fitaka na voan'ny Eva nyeritreritra hoe tsy azo hoanina ny von'ny azo eo vononsa. Nefa ny tanjon'le menarana dia natonga ny Eva tsy hinana mihitsy ny voniny, tsy hanandrana mihitsy ny von'le azonaina, fa namporisika bebe kokoa any Eva azy mba hinana ny von'le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, satria samy misy asany reo azonaina anankiroa reo. Raha jereva raha ny 5:12 hoe Jehovah nandidy andralehilahy nanao hoe ny azo rehetra eo amin'ny sady azonao hinanana ihany, tsy nandrara Jehovah ny tsy hinanana ny von'le azonaina, fa ny von'le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy no nandrarany Jehovah. Fa ny zavatra mitranga nefa dia zao, ny azo rehetra eo amin'sa hatramin'le azonaina azo hinanana, fa azo tokana ihany ny tsy azo hinanana dia ny von'le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy zay mahatonga fahafatesana. Ary zay no jerevantsika, satria tao anatin'le andro fafito no tafalatsaka tamin'ny fitaka Eva le azonaina, von'le azonaina zay tokony hohaniny tsy nohaniny, le von'le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy tsy tokony hohaniny zay nohaniny. Zany hoe rehefa jerevantsika inona ny asany reto azo anankaroa reto, raha mohanina ny von'le azonaina mahatonga fahafatesana mazava-be, fa raha mihinana ny von'le raha hohanina ny von'le azo fahalalana tsara sy ny ratsy mahatonga fahafatesana, fa raha hohanina ny von'le azonaina inona ny vokany? Ire amin'ny Genesis 3:7 dia ny 2:20 ao no ahitantsika ny asan'le azonaina. Ary hoy Jehovah Andriamanitra, indro ny olona efa tonga tahaka ny anankiray amintsika ka halala ny tsara sy ny ratsy, ary ankehitriny andraoana hiditra ny tanana izy ka akany koa ny azonaina ka hohaniny ka ho velona mandrakizay. Mahatonga fahavelomana mandrakizay ny fihinanana an'le azonaina. Fa saingy ny zavatra mitranga tsy nihinana tamin'le azonaina ry Adama sy Eva, fa raha nihinana tamin'io izy dia nahazo hery mba ahafahany manohatra ny fitaka nataony menarana, fa tonga dia tany amin'le hazo matsiriritra no nahavoasarika azy, dia le von'le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia nanjary tonga ny fahafatesana. Ary zay natonga ny Jehovah nanaisotra ny azonaina ndrao dia ho velona mandrakizay ao anatin'ny faharatsiana ny zanak'olombelona dia ho natrehan'izay rehetrarehetra zay. Ary rehefa mijerevantsika, satria hidirantsika lalindalina, afatry ny andro fafito avokoa zany rehetrarehetra zany, satria tao le fiainana mandrakizay tsy noraisiny, fa le fahafatesana zay no nanjono zanak'olombelona rehetra ao anatin'le andro fafito. Zavatra roa ny zavatra mitranga, misy fiainana mandrakizay ao ary misy fahafatesana ao. Ary zay ny zavatra misy amin'izao vanim-potoana zao. Amin'ny lafiny anankiray misy fanantenana ho an'ny olona zay manaiky mihaino ny feon'Andriamanitra ka manaja ny fepetraka mba azahoany fahavelomana, fa ho an'ny olona zay tsy manaraka sy tsy matakatra ny afatr'Andriamanitra dia tahaka ny mihinana ny von'le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, dia mahatonga loza, mahatonga
fahaverezan'la tena fiainana ary mizotra ho any amin'ny lalany fahafatesana. Mivonsa reo azo anankiroa reo ny zavatra mitranga zay mijerevantsika tsara. Le voan'le azonaina raha hoanina azahoana fahavelomana mandrakizay, le voan'le azo fahalalana antsara sy ny ratsy raha hoanina de mahatonga fahafatesana tanteraka. De rehefa nijerevantsika zay nijerevantsika ny romanina toko fahaenina hoe inona koa ny mahatonga fahafatesana, satria ny soratra masina tsy mifanohatra zany fa mifanazava tanteraka ary tsy afaka hitondra ny hevitry ny tenantsika isika mba hoentitsika hamantarana hoe azo inona io, satria indraindray ny olona de ampitahainy amin'ny voankazo misy am'izao vanim-potoana zao. Misy milaza fa le azo fahalalana tsara sy ny ratsy de rongony, misy milaza fa le azonaina de paoma, zay no nahatonga ny lehilahy hoe nisy paoma dadamina. Fa tsy zay fisaina ny zanak'olombelona zay, ary mbola betsaka ny miady hevitra sy ny fikarohana am'izao vanim-potoana zao. Tena mite hamantatra mihitsy hoe azo inona marina le azonaina sy azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy araka le faindreny zanak'olombelona, fa tsy ahita an'izany izy fa fahaizana hitondra ho amin'ny fahaverezana zany. Fa ny fahamarinana raha soratra masina no mamaritra an'izany, ka raha tsy azotsika de soratra masina ihany no avela manazava soratra masina. Romanina toko fahaenina 9:17 de zao ny voasoratra ao: fa fahafatesana ny tambon'ny ota ozy ary fiainana mandrakizay ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Io zany manazava somary lalilalina le zavatra nisy tany amin'ny Saedena. Tambon'ny ota ozy de fahafatesana zany hoe raha manota ny olona zany de ny zavatra mitranga de miditra ny fahafatesana. Vao manota ny olona dia maty. Ary amin'ny Genesis vao mihinana ny voan'le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ny zanak'olombelona de maty. De tsisy fanazavana azo atao akoatran'ny hoe ota mira fihinanana ny voan'le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Satria tsy misy hoe raha mihinana ny voan'le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy de fahafatesana hafa fa manota. Raha manota ka tonga fahafatesana hafa, fa ny fahafatesana tokana ihany. Fa ny antony mahatonga an'izay, ary zay le soratra masina manazava soratra masina, fihinanana ny voan'le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy mira ota zay mahatonga fahafatesana. Ary etsy an-daniny fiainana mandrakizay sy fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy tompontsika, zany hoe ao amin'i Jesosy no misy an'le fiainana mandrakizay, satria Jesosy izy mihitsy no fiainana ary nambarana zany ao amin'ny Jaona toko faha 7:20, Jaona toko faha 7:20 ny andiny fahaenina, hoy Jesosy taminy: izao no lalana sy famarinana ary fiainana. Zany hoe fa fiainana mandrakizay kosa ozy ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy. De zao ao amin'i Jesosy no misy an'izay fiainana mandrakizay zay maneho ny tandindon'le azonaina, le azonaina. Ary io le resahan'ny olona hoe ambanin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary matetika ny olona nefa mieritreritra fa raha ambanin'ny fahasoavan'Andriamanitra de zao foana ny lalàna. Ary miporo fotsika fa tsy mahafoana ny lalàna zany, fa mifanindran-dalana ny fahasoavana sy ny lalàna. Ary eo indrindra madiso hevitra ny akamaroan'ny olona, ary indrindra ny kristianina manasaraka an'ireo zavatra fa zavatra tsy afa-misaraka le lalàna sy ny fahasoavana. Fa eto aloha de fiainana mandrakizay ozy ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra, zay le tena fahasoavana. Fa fahafatesana no tambon'ny ota, zay le fihinanana ny voan'le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Fa mba ho azo sika maneho an'iza le azonaina, de fa mazava zany fa ny azonaina eto de maneho an' Jesosy Kristy, satria izy de miteny ao amin'ny Jaona toko fahaenina, afa somary miditra lalilalina fa ny kristianina rehetra de
mahay tsara nyjoko amina toko fahenina fa tsy mahatakatra ny zavatra tian'andriamanitra ampitainao am'izay jaona toko fahenina zay de zao eo amin'ny andiny fa telo amby dimapolo sy fa efatra amby dimapolo fa io jesosy tamin'ny lazaiko aminareo marina de marina tokoa raha tsy mihinana ny nofony zanak'olona sy misotron-drano ianareo de tsy manana fiainana ao aminareo zay mihinana ny nofoko sy misotron-drako ny manana fiainana mandrak'zay ozy zao anangana azy amin'ny andro farany zany hoe fa very zay le fiainan'zay fa nisy lalina soritan'andriamanitra mba hamerenana an'izay fiainana mandrak'zay zay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ary zay le hoe fanomezam-pahasoavana lehibe avy amin'andriamanitra de voamarina eto fa tandindro n'le azonaina zany de Jesosy Kristy na le fahasoavana avy amin'andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy fa maneho aninona indray le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy de hitantsika ny romanina toko fahenina ny romanina toko fahenina de milaza fahafatesana ny tambon'ny ota zany hoe vao manota le olona de matonga fahafatesana zany hoe raha zay no ampitahitsika amin'ny Genesis toko faharoa de zao tsy le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy akory no ota fa ny tsy hinanana ny voan'le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy no ota mahatonga fahafatesana fa Andriamanitra nefa nahary ny zavatra rehetra tsara tanteraka tsara ny azonainy tsara ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy tsara tena tanteraka ny azonaina fa raha hoanina mahavelona mandrak'zay tena tsara ny voan'le azo fahalalana ny tsara ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy fa ny lalàna napetrak'Andriamanitra ny voaniny tsy azo hinanana zany hoe eo Andriamanitra zany de mahamaritra mazava tsara misy zavatra tena avy amin'Andriamanitra tena azo hoanina misy zavatra tsy azo hoanina fa mahatonga fahafatesana kanefa matoa i Adama sy Eva nihinana tamin'le voan'le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy de zao raha ny fijery ny zanak'olombelona mahatsiro rehetra ozy ny voalaza ny soratra masina tena tsara ny fijery azy ivelany fa tsy mahazo mpiainana ary matetika nefa am'izao vanim-potoana zao na eo am'izay fihinan'izay ary ny olona rehefa matsiro de fihinana amin'Andriamanitra tsy hoe rehefa matsiro de azo hoanina ary misy antony zany rehetrarehetra zany vokatry ny fisainana avy amin'ny menarana mahatonga tsy fahaiza manavaka ny zavatra tokony hoanina hahavelona sy ny zavatra matsiro hoanina mahatonga fahafatesana ao anatin'ny fitsipika napetrak'Andriamanitra zay fa raha mihinana ny voan'le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ozytsika de mahatonga fahafatesana de Paoly de milaza fa fahafatesana ny tambony ny ota zany hoe ny finanana voan'le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy mira ota fa ny zavatra hoady aditsika de ty inara le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy soratra masina ihany no avelatsika manazava soratra masina de zao ny voalazany ao amin'ny romanina toko fahatelo ihany romanina toko fahatelo de ny andininy fa roapolo de zao ny voasoratra satria tsy misy nofo ko hamarinina miasan'ny lalàna eo anatrehany fa ny lalàna ozy no azahoana ny fahalalana marina ny amin'ny ota zany hoe tsy ny fitandremana ny lalàna akory no entina hanamarinana ny olona fa tsy fantatry ny olona ny asan'le lalàna napetrak'Andriamanitra fa ny lalàna de mazava nambaran'ny Paoly apôstôly no azahoana fahalalana marina ny amin'ny ota zany hoe ifitsipika napetrak'Andriamanitra io no ahafantarana ny ota zany hoe raha nametrak'Andriamanitra zany hoe tsy azo hoanina ny voan'le azo fahalalana tsara sy ny ratsy de zay no ahafantarany zanak'olombelona fa ny finanana ny voan'le azo mahatonga fahafatesana ny lalàna ozy nefa azahoana fahalalana marina ny amin'ny ota araka ny resahantsika ny ota mira finanana voan'le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy de ahoana ozy jaona voalohany toko fahatelo dia ny andininy fa vakitsika
jaona voalohany toko fahatelo ny andininy fahatelo sy faefatra ary zay rehetra manana zany fanantenana miorona aminy zany ozy de manadio ny tenany mba hadio taka azy zay rehetra manota no mandika lalàna fa ny ota ny fandikana lalàna ary amin'ny romanina paoly de milaza ny ota ny lalàna ozy no azahoana marina azahoana fahalalana marina ny amin'ny ota inona ary ny ota ny ota araka ny nambarany jaona zay rehetra manota ny mandika lalàna fa ny ota ny fandikana ny lalàna ny ota finanana vony le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ny ota dika ny mandika lalàna noho izany zany ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy mira lalàna napetrak'Andriamanitra ary ny lalàna napetrak'Andriamanitra tsy ratsy ny vony azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy tsy ratsy finanana von'le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy no ratsy mahatonga fahafatesana ny fandikana lalàna zay tsara napetrak'Andriamanitra ny fandikana ny lalàna no ratsy satria zay natao hoe ota noho izany zany tary amin'ny Genesisy de efa mipetraka teo lalàna sy ny fahasoavana le lalàna sy fahasoavana zay tena hatrany ampendohana de fanjakana tandalàna napetrak'Andriamanitra ary tsy misy lalàn'Andriamanitra tena azo laviny zany tsisy lalàn'Andriamanitra foana zany fa raha foana ny lalàn'Andriamanitra efa foana tao amin'ny Saedena zany fa mipetraka mazava tsara fa aty aoriana de somary ny velarin'Andriamanitra zay lalàna zay mba ho takatra ny zanak'olombelona satria ny lalàna de azahoana fahalalana marina ny amin'ny ota Paoly apôstôly de milaza na te amin'ny romanina toko toko fafito romanina toko fafito ny andininy fafito inona ary no lazaintsika ota va ny lalàna de ozy Paoly sanatry izany kanefa tsy nahalalany ota raha tsy tamin'ny lalàna ota va ny lalàna tsy ota ny lalàna fa nifandikana ny lalàna ny ota ohatra ny tehitiny Paoly apôstôly ota va ny azo fahalalana ny sara sy ny ratsy sanatry zany fa mifinanana ny voniny no ratsy noho izany mipetraka mazava tsara zany le lalàna tsy ratsy de ery amin'ny andininy fa 12 amin'ny romanina toko fafito koa de masina tokoa ny lalàna ozy ary masina ny didy sady marina no tsara tsara ny lalàna masina ny lalàna marina ny lalàna tsara ny le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy masina le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ary marina le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy fa ny finanana ny voniny no ratsy ao anatin'ny andro fafito mijerevantsika an'izay de inona raha mambarany ao anatin'izay satria nametraka ny lalàna ifehezana n'ty zao tontolo zao ty Andriamanitra hatrany ampendohana de zay ankeny natonga ny didy ny didin'Andriamanitra zay ekeny ny kristianina rehetra ekeny rano fijery azy ivelany fa rehefa tena jerevantsika ny afatry ny andro fafito io jerevantsika io de ahoana ny voalaza ny Exodosy toko fa 12 satria raha iverenantsika ny Genesisy toko faharoa de hoe tamin'ny andro fafito de vitan'Andriamanitra ny asa efa nataony ary de nitsahatra tamin'ny andro fafito izy tamin'ny asany rehetra zay efa nataony ary Andriamanitra ny tany andro fafito sy nanamasina azy satria tamin'izany nitsaharan'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra zay noforoniny tamin'ny nanaovany azy de efa nijerevantsika hoe tao amin'io andro fafito io no namelaran'Andriamanitra sy nampahafantarany Damasefa fa izy namorona ny zavatra rehetra zay hitany hatrany ny tenany de zao tsara no ambarany aty amin'ny Exodosy toko faharoapolo Exodosy toko faharoapolo Exodosy toko faharoapolo de ary haitsika tsara zay Exodosy toko faharoapolo de ny andininy voalohany ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fa Exodosy toko faharoapolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fa 17
mamaritra n'le didy folo zay nomena ny mosesy zay mipetraka isam-piangonana io ary tsy sa manova an'io didy napetrak'andriamanitra io rehefa mety ho kristianina tsy sa manova fa ny interprétation na ny fanakarany an'izay didy zay matetika no miova ka tsy atakaran'ny olona zavatra tian'andriamanitra ampitaina fa tsy zay didy rehetrarehetra zay akory no mamaritra le andro fafito fa miafina ao anatin'ity didy ty satria ny andro fafito de namelarin'andriamanitra ny zavatra rehetra teo anatrehan'ny Adama sy Eva ary ao anatin'le andro fafito de ao ny tsaran'ny Jehovah Andriamanitra nitahy azy izy nanamasina azy izy de namoaka didy izy de ny Exodus 20 no ahitantsika n'le didy folo de vakitsika tsy mampaninona ny mamerina mandinika an'izany afa manokatra ny baibolitsika de anjaratsika no mijery hoe mamorona avy ato de nilaza ireo zao teny rehetra zao Andriamanitra ka nanao hoe zao no Jehovah Andriamanitra ao zay nitondranao nyvoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny trano na andevozana hozy aza manana andriamanikafa fa izao ihany aza manao sariny zavatra voasikotra ao anao na mety ho amin'ny endrika zavatra zay eny amin'ny lanitra ambony na zay eny amin'ny tany ambany na zay any amin'ny rano ambanin'ny tany aza miankohaka eo anatrehany ary aza manompo azy fa izao no Jehovah Andriamanitra ao de Andriamanitra saro-piaro ka mamaly ny heliko ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafindoalika de amin'ny mankahalahy nefa kosa mamindra fo amin'ny olona arivo mandimby zay tia ka mitandrina ny didy voalohany aza manana andriamanikafa ny didy faharoa zay napetrak'Andriamanitra araky ny ao anatin'ny baiboly ty resantsika ty de aza manao sarin-javatra voasikotra zay no famitianantsika azy ny didy fahatelo ambaran'i Jehovah ny andin'ny fafito aza manononona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ao fa tsy ataon'i Jehovah ho tsy manatsiny zay manononona foana ny anarany zay ny didy fahatelo fa azavaitsika miantsy-piriana izy io ny didy ny andin'ny fahavalo ka hatramin'ny andin'ny faharaiky amby folo zay ny didy faefatra de inona ny eo amin'le didy faefatra matsiarova ny andro sabata namasina azy enemana no isanao sy anaovanao ny rarahanao rehetra fa sabatan'i Jehovah Andriamanitra ao ny andro fafito ko aza manao raraha akory ianao amin'izany na ny zanakao lahy na ny zanakao vavy na ny ankizy lahinao na ny ankizy vavinao na ny biby fiomponao na ny vahininao zay tafiditra ambavadinao fa enemana no nanaovan'i Jehovah lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba am'izay rehetra ao aminy de nitsahatra izy tamin'ny andro fafito zany no nitahian'i Jehovah ny andro sabata sy nanamasinany azy zay ny didy faefatra ny didy faefatra zany de nambarany eo amin'ny andin'ny fafolo io andro fafito io mira io le ataon'i Jehovah hoe sabata ary io sabata io tsy anizy io sabata io tsy any jiosy io sabata io tsy any zanak'Israely io sabata io tsy any zanak'olombelona io fa ny ilazany azy sabata ny Jehovah Andriamanitra ao ny andro fafito didy faefatra ny baika mahatsiarova ny andro sabata hanamasina azy enemana no asanao fa inona ny mampiavaka an'io de ao anatin'ny didy faefatra de tahaka ny tsangam-bato ilazan'Andriamanitra fa mpamorona izy ary zasy ianao de noforoniny zany hoe ny olona manaiky ny sabata de manaiky fa Andriamanitra nahary ny tany sy ny lanitra mety besaka ny olona no mety hoe manda le andro sabata na le andro fafito fa ankolaka ao ambadik'izay tsy manaiky izy fa Andriamanitra no namorona azy zay no mahatonga ny olona mandika ny didiny araky ny soratra masina zany ary araky ny resako tany am-piandohana hoe tsy fotom-pampianaram-piangonana ty endriko ty fa zay voalaza ny soratra masina mba hanakaratsika n'izao toe-javatra mitranga amin'izao andro farany zao didy faefatra io fa ny firafitra io didin'Andriamanitra io de misy antony manokana ny didy telo voalohany de mampiseho mahandriamanitra n'Andriamanitra sy ny didy tokony ifandraisan'ny olona amin'Andriamanitra ny didy faefatra de tsangam-bato ny famoronana didy faefatra zay baika napetrak'Andriamanitra hoe matsiarova ny andro sabata anamasina azy ary ny didy
manaraka mididy fahadimy manajany rainao sy ny reninao mba maharoandry anao any amin'ny tany zay omeny Jehovah'Andriamanitra ao anao. Zay le didy fahadimy. Mididy fahaenina aza mamono olona, mididy fahafito aza mitsangajanga, mididy fahavalo aza mangalatra, mididy fahasivy aza mety ho vavolombelona mandaingana meloko ny namanao, ary mididy fahafolo aza mitsiritritra ny trano namanao, aza mitsiritritra ny vadiny namanao, na ny ankizy lahany na ny ankizy vaviny na ny ombiny na ny borikiny na zay mety ho any namanao akory azy. Zay le didin'Andriamanitra. Zay rehefa fitinina zany ny lalàn'Andriamanitra dia voafitinao anatin'ny didy folo. Fa raha velarina kosa le fipetraka napetrak'Andriamanitra tamin'ny didy napetraka tamin'ny Adama sy Eva, dia ireo no mamaritra azy. Fa ny zavatra tsikaritra siketo dia zao le didy telo voalohany. Didy telo voalohany dia mampiseho an'Andriamanitra. Ny didy enina farany, ny 120 dia ny fifandraisan'ny olona samy olona mampiseho ny fihetsim-pitondratena tokony iainan'ny olona samy olona mba tsy hanotany. Fa ny didy faefatra dia ohatra mipetraka ao anelan'elan'izay le hoe ny maizy an'Andriamanitra mipetraka amin'ny didy telo voalohany, ary ny didy enina farany, didy fahadimy ka hatramin'ny didy fahafolo dia mampiseho le zanak'olombelona aty ambany. Dia misy zavatra manelanelana ao. Dia le andro fahafito, didy makasika ny andro fahafito na didy makasika ny andro sabata, misy antony manokana eo. Misy antony manokana zay hojerevantsika lalina mba atakaratsika zay tena Andriamanitra ampitaina ao anatin'izay andro fahafito zay, ary tombontsoa ho atsika ny mahafantatra ny zava-miafina ao ambadika izay rehetrarehetra zay. Dia matoky fa dia isaintsaintsika tsy anohatra be fahatany, anaraka ny fivoaran-javatra na misy eto amin'ity zao tontolo zao ity. Inona ny ifandraisana amin'le andro fahafito, ary nanenina ny ohatra ny nampifanendrifian'Andriamanitra fitomboan'ny taona grégoriana, nampifanendrifian'Andriamanitra ny taona ara-baiboly samy ny andro fahafito, mba ahatonga ny olona hitodika fa miafina ao anatin'ny andro fahafito eo. Ny tena fiainana mandrakizay, ary raha tsy mitandrina ny olona miafina ao anatin'ny andro fahafito eo. Ny tena loza amin'ny tatampo sy ny fahafatesana hitondra fahaverezana mandrakizay. Ary matoky sy meno fa olon'Andriamanitra tsika ka anaiky hiverina ho amin'ny marina dia andray ny famondrom-po avy amin'Andriamanitra, satria ny zavatra apetrak'Andriamanitra dia tsy hitondra loza fa tsika, fa hitondra kosa fanafahana sy famonjena. Vavaka isika misaotranao Jehovah'Andriamanitra ray amin'ny teninao ndray izay tonga taminay, dia ny matetika vakiana fotsiny kanefa tsy takatray ny zava-miafina ao ambadika, variana fotsiny mandray atendrona izay nambara taminay izay, ka lasa matoky ny tenin'olombelona fa tsy matoky ny teninao, lasa mifikitra milasitra fototra diso na hazatra nay hatramin'izay ka tsy te hijery ny zava-miafina sy ny afatra nampitainao tao anatin'ny andro rehetra napetraka ao. Misaotranao tompo, na dia somary mafy azy ny fampianarana, no matoky fa mifanainao masina no hiasa ao anatin'ny olona tsiraray avy mba tonga azy andinika ny tenany, andinika tanteraka koa ny famarinany tenao zay hitondra fahavelomana ho azy. Jereo ny zavatra manjo zanak'olombelona rehetra, ary mivavaka manokana ho amin'ny firenena, mba ho firenena miavaka matahotra anao, miverina tanteraka aminao, ary tsy adinina ihany koa hitondram-bavaka ny ady any Russie sy Ukraine midirantsehatra Jehova, satria tsy misy tsy mitaintaina manerina ao zao tontolo zao. Kanefa matoky ny teninao izay hoe noho ny amin'ny olom-bofidy dia ho afoezinao ny loza. Dia misaotra indrindra amin'ny zavatra rehetra ho tanterahanao ray ny anaran'i Jesosy. Amen. Manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy, manonona ny fahasoavana sy ny fahitana ny Tompo ho amintsika mandrakariva.